fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Ivian Jesosy akany fiangonana dia isetrasetra amina hery izy iseho amin'Andriamanitra mpamorona azy izy tahaka ny tamin'ny Genesis satria ny natiorany dia mpamorona fa tsy mpanasitrana. Tsy mpanasitrana Andriamanitra tamin'ny voalohany fa mpamorona. Ny antony nahatonga azy tsy mpanasitrana satria tsisy aretina hositrana fa zavatra hoforonina ny misy. Karaha i Kristy no arahanao tsy maintsy misy fanaratsianao kanefa tsy ny fanaratsiana iny mijery anao fa le famalian-tsoa ao aorianao. Misy valisoa ao aorianao, misy valisoa ao aorianao, misy valisoa ao aorianao. Tsy reko ny amen anao. Jesosy rehefa avy mivavaka tany an-tendrombohitra dia maro vahoaka nitsiana azy satria linany amin'ny Jesosy ireo vahoaka ary lina ihany koa tamin'ny fampianarany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Luka 7:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny ampitsoniny raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy ireo dia nisy vahoaka betsaka nitsianan'i Jesosy. Raha nandeha nitokana tany an-tendrombohitra ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina nitady an'i Jesosy tamin'ny fotoana nidinany avy any an-tendrombohitra dia mbola nohamarin'Andriamanitra izany teny izany satria dia vory-lalina ny vahoaka an'Andriamanitra tetsy amin'ny tranobe ny kolontsaina na Maison de la Culture ny sabotsy lasa teo. Linany amin'i Jesosy izay toriny ary lina ihany koa ny amin'ny fampianarana nampitondrain'i Jesosy azy. Ny brique diaza omen'Andriamanitra loharano isotroany analany ny etaetany manaitra ny fanahiko ny mahita an'io andiny tsoratra masina na ny brique diaza ahin'Andriamanitra manokana omeny zavatra na ny manany zavatra analany ny etaetany maika fa ianao olona sady tsy olona dia koa ianao fa mbola olona eto an-tanàna eto mbola olona arisaina tsara nanomany zavatra anala ny etaetanao Andriamanitra ianao zay may ny etahetam-piainana may ny etahetam-pahasalamana may ny etahetam-bady etahetan-janaka may ny etahetam-pahasoavana. Baiboly dia milaza ao amin'ny bokin'ny Jaona 4 fa izao Jesosy mofinaina midina avy any an-danitra manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Izy lay mofo anala ny etahetan'izao tontolo izao. Ny rako izy no tena fisotro ary ny nofoko no tena fihinana. Raha teo afaka etahetam-piainana ianao tsy fombafomba ampivavahana no ilainao. Raha teo afaka amin'ny etahetam-piainana ianao tsy nio kamarady ny paster ny tokony irinao fatratra na ireariavanao fa raha teo afaka amin'ny etahetam-piainana ianao ilay mofinaina midina avy any an-danitra manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Jesosy no anarany. Alatsinainy manana fotoana lehibe ny fianakaviam-bain'ny FV iaranao ny vehivavin'Andriamanitra
Pasteur Isidore Andrianirina manomboka amin'ny sivy izy afaka mandray anao fitomba afaka amin'ny 24 hatramin'ny 2 aorinan'izay mbola mandray anao izy alarobia indray ny tenako ny mandray anao manomboka amin'ny sivy maraina dia tsy maintsy mamonjy fivoriana amin'ny 24 ka hatramin'ny 2 ary ny talata ihany koa misy fandraisan'olona misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray olona fa ny sabotsy fotoana lehibe ao amin'ny maison de la culture amin'ny 7 maraina no manomboka mandrapita tao vovonany andro ny alady indray ny tany masaja 20 metatra miala amin'ny bazary Jesosy no anafaka anao amin'ny Hetahetam-piainana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary arak'izay nambarany lehilahin'Andriamanitra teo izay mety misy zavatra tokoa mampangetaheta anao eo amin'ny fiainanao mety eo amin'ny lafiny ara-bola mety eo amin'ny setry ny ara-pitiavana ihany koa mety ihany koa eo amin'ny ara-pahasalamana na eo amin'ny ara-pananao tongava amin'ny asabotsy avy izao mbola mitoy ny fotoanantsika fitombavaka lehibe dia lehibe tamin'ny asabotsy lasa teo dia tena feno hipoka mihitsiny azo lazaina hoe tena feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina tongava mamaly ny antson'Andriamanitra fa ny problemanao dia fitaovana iantson'Andriamanitra anao fa ny fotoana ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Andriamanitra ny mianao Andriamanitra ny manafaka anao possible io kanao io na ny biby azy iahin'Andriamanitra manokana maika vafa ianao sabotsy avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny tranobe ny kolotsaina na maison de la culture ny alady kosa indray etsy amin'ny fiangonana fanany voninahitra tany masaja eo amin'ny bazarina tany masaja midina makany amin'ny viminy sahabo eo amin'ny 20 metatra eo no eo izany ny alatsinainy kosa afaka mandray anao ny tenako fotoana lehibe manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ny alarobia kosa indray manomboka amin'ny 12 ora atoandro hatrany ka hatramin'ny 2 manomboka amin'ny 7 dia efa misy ny fandraisan'olona amin'ireo andro rehetra ireo samy tahin'Andriamanitra tompoko. Ny natonga an'Andriamanitra tena nampiasany Jesosy tsy Jesosy tiampiseho era fa lay toepony Jesosy tsy mazaka mahita olona sahirana mahantra mijaly marary ao amin'ny matitoko fasivy ary amin'ny andininy ambanimbany ery fahina amin'ny 30 any ka hatramin'ny matitoko fafolo dia hoy ny Baiboly hoe naonena azy ny fijerin'ireo ahoana azafady satria nampahantraina ireo tahaka ny ondry tsy misy mpiandro Jesosy zany nitety tanàna sy vohitra ary sinagoga dia nahita olona mijaly mafy nefa mivavaka zay mazoto amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny fahalalana dia hoy Jesosy mampalahelo ndry onena izy dia zay toepony Jesosy zay no mahatonga an'Andriamanitra mampiasa ny Jesosy raha tianao no ampiasain'Andriamanitra tsy le teaneo hoery tsy no mahatonga an'Andriamanitra piasanao lenao teo feno hery fa ianao onena te hamonjy olona dia aniraka anao izy ary anositra anao izy. Alleluia. Hitan'Andriamanitra tao anatin'ny Mosesy io toetra io. Mosesy indray andro tao amin'ny Exodosy toko 2 tonga sainy izy ay za ty kay tsy Egyptianina de 11 Exodosy de 11 eo manomboka an-tantara tsy zakay tsy Egyptianina fa zakay Hebreo fa nitaizainy reto Farao reto hatramin'ny fahazazako dia niveriko fa Egyptianina mihitsy ay tamin'ny fotoana natongava ny saina kay rahalako reto andevozina isanandro reto satria reo manandevo ny zanak'Israely Hebreo rahalako kay reto andevozina reto tonga saina izy na fiainana luxe sy confort azy zao iainako zao elako zao satria fanandevozana rahalahy amonjy ny rahalahy koa misy olona mavita miala amin'ny fiainana confort satria fiaina pahotana na dia azahoana confort azy ialana zany hamaly ny antson'Andriamanitra izy mba hamonjena ny namany ny confort mitondra ho any amin'ny fahaverezany aleko mahantra velona tonga any an-danitra inona ny tombona anao raha confort ny fiainanao luxe ny fiainanao misy tonga eto mpanakarena amin'izao fa marary ianao
mety sy anao ny marary fa ny zanakao ianao miainany manao confort tsy nentinao fotsiny ny tomobilinao any arina any amin'ny garagenao any izy vezivezy mankany andafy ianao manana ny maizy ianao kanefa misy fiainanao ao fiainam-pahotany mankany amin'ny fahaverezana zao ny afatry ny tompo aminao androany miverena amin'ilay namorona anao fantatry ny tompo fa hitady fanasitrananao any zanakao na tonga avanao etonao anao manokana kanefa zao ny afatry ny tompo aminao vaovao ny tananao raha miaino ahenao raha tsy bebaka ianao Jesosy zany fa io fanasitranany ihany no ilainao mety ho sitrana ny zanakao satria mamindra fo ny tompo ary mety tsy ho sitrana ihany koa fa izao amin'ny fotoana ialana ho eto an-tany raha tsy ajanonao lay raha malotonao iny lay aferafera malotonao zay atonga fananakarena iny amin'ny fotoana ilana eto amboniny tany dia misy afo be mitsenanao mirehatra dia io ny tompo androany miverena ianao amin'Andriamanitra amin'ilay namorona anao fa mbola tianao Jesosy mbola tianao Jesosy misy afera maloto ao hidiram-bola misy afera maloto ao mampanakarena anao hoy ny tompo androany melamo dia mandehana mahitsy tsara mandehana tsotra tsara na manaona mety ho fahorinao eny ampandehanana eny fa Andriamanitra anankana anao indray amin'ilay voninahitra tsy hay hazavaina anankana anao Andriamanitra amin'ilay voninahitra tsy hay hazavaina sekalarabazonda yababa shokaya Mosesy hoy ny Baiboly Hébreu 11 26 27 nifidy mantsy rehefa fantany zany fa tsy zanaky ny zanaka vavin'ny Farao izy fa Hébreu dia hoy zay hoe za tsy zanakareo kay fa za kay Hébreu ka nanandevony rahalahyko hatramin'izay izao ialako nareo izy izy na dia mampanakarena azy azy toy ny Baiboly hoe nifidy mantsy hiara hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra ahoana hoe zafady toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsianan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoiny Egipta satria nijery ny famalian-tsoa izy nelalina iarena be feno fahotana feno fanompoatsampy misy aminareo hodigasy nazonao tokotany nazonao fiara nazonao omby nazonao vazaha nazonao tomobile fa tonga ny afatra androany tonga ny afatra androany iaikenao fa otany nazonao n'io zavatra azonao io dia mila manolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy ianao ka namanahoana mety ho lalanao eny sy ny fanaratsiana azo anao satria raha manaradian'i Kristy ianao ka i Kristy marina io arahanao io tsy maintsy misy fanaratsiana ho tompoko raha mandokanao daholo ny olona tsy izy ho fivavahanao io satria Jesosy tsy ny olona rehetra ny nandoka azy Jesosy dia tsara fanahy fa hoy kosa ny sasany mpamita klery ka raha i Kristy no arahanao tsy maintsy misy fanaratsianao kanefa tsy ny fanaratsiana iny nijery anao fa le famalian-tsoa ao arinao misy valosoa ao arinao misy valosoa ao arinao misy valosoa ao arinao tsy reko ny amenina anao halleluja zay ny any Mosesy elako ty arena miaraka amin'ny fahotany ty fa leoko hanompo an'i Kristy Jesosy io vatolamo kapony Jesosy io tandino kapony Mosesy io tandindon'ny Kristy io lay ny kapona teo amin'ny azo fijaliana mba afaka etaetany maro tanao olona eninetsy malilalana lehilahy fotsiny eninetsy mahery vehivavy firetsy mangetaetany anefitra dia ho Jehovahandriamanitra tamin'ny Mosesy hoe kapo io aram-bato tandindon'i Jesosy ny kapoany io mba sotsika famonjena mba sotsika fanasotranana ny kapoana ny aram-bato nivoaka ny rano namoky an'ireo olona manapitisan'ireo reba zondolorobobo sakaya sindalarababaseke ey ianao zay mainy Hetahetam-piainana tonga eto mitotototo tonga eto misy Jesosy ny kapoana tao roa arivo taona lasy zay mba azonao famonjena mba hanalany hetahetanao Jesosy no anarany iza no anarany iza no anarany iza no anarany iza no anarany
Jesosy tsy indroka-pony amin'ny azo fijaliana fa indray mandeha ihany noho ny amin'ny otako sy ny otanao mba hamonjenanao. Zay no natonga ny Mosesy tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana fa indro nikapoka ny Jesosy. Mbola nangetaheta-ndray ny olona nefa izy miaina amin'ny fahotanany, ao fahotanany mahatonga ny etahetany tsy manaraka taridanany. Tondray Andriamanitra teneny ho aram-bato fa moka rano. Ay ozy Mosesy tsy teneny ko fa kapoko ny kapohany tsy azo kapohana indro Jesosy fa indray mandeha ihany ny antona ny teny amin'ny azo. Zay no natonga azy safiditra. Ianao zay efa nivonjena aza miverina manota itsona fa lasa mikapoka ny Jesosy fandroany eo amin'ny azo fijaliana ianao. Remazondalarababashekaya tonga soe mitoeram-pamonjena ianao androany rahalasana vavy malala. Aza miverina manota itsona, aza miverina manota itsona, aza manaraka ny lamody mpivavahana feno fahotana tsy mahasoanao reny. Maro amin'ny namanao tsy olana aminy manota amin'ny tantara amin'ny rahavavy izy nanota zaho maly rahavavy aho hita mambavaka. Mba nanota kely ny rahalahy, nanota kely ny bandy. Zay ny natonga ny Mosesy tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana satria nanombo any Kristy fanoroany teo amin'ny azo fijaliana. Ianao zay mahay ny Hetahetam-piainana, Jesosy no vahaolana ho anao, Jesosy no atoroko anao, Jesosy no atolotro anao, Jesosy no omeko anao, Jesosy no ambarako aminao androany. Avereny hoe Jesosy. Misy mihaino ve o? Nisy tsy Egyptianina nikapoka Hebreo, hitany Mosesy ny rahalahiko kapohanao io, rahalahiko vonoanao io. Jereny moramora le Egyptianina marary ianao niany. Rahalahiko iny nikapohanao iny, nenjehany, tratrany, tapenany masony, flosage, lavo tambany, nasiny mafy, niady lavaka izy, nalevony ny tany satria kitika ny rahalahiny. Alleluia. Tamin'izany mbola azo ataony nikastanana rehefa tamin'ady. Hitan'Andriamanitra manana toe-pamonjy ny rahalahiny izy. Olona ray alohany mivonjena. Ny apitsiny iny nisy olona anankiroa koa Hebreo sady samy Hebreo ny miady. Miady indray reto nefa prala. Dia ozy izy hoe aza miadinareo ianao ny diso tezitra ireo. Fa nga tsy hitanay nanao valilany l'Egyptianina omaly iny nasitrinao tany apasy tanaty fasika iny vatana hitsaranay indray ela. Inandray ianao hamonjy olona le olona vonjenao indray no mifototra aminao. Olona vonjenao indray no miady aminao indraindray. Misy olona tao aminao andeha hivavaka jiraninao tonga ato anatin'ny fiangonana voavonjy izy fa taoriana kely ianao indray no diavana, ianao indray no fisainy kanefa ianao no namonjy azy. Fa Mosesy tsy niemitra amin'ny famonjem-panahy, tsy niteny mihitsy izy hoe le famonjek'olona ity no mahatonga n'ity problème ako ity, mahatonga anaka ohatra. Non 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 non, ninona problème hoentin'ilay asa famonjena toy izy foana ny lalany. Fa ity asa ity mahatonga problème indraindray amin'ny fiainanao, toy izy foana ny lalany. Raha tsy ty asa ity tsy tonga tany amin'ny zandary garde à vue tany 3 jours. Kanefa taorian'izay nitoizako lalany. Alléluia. Ay ny tomponareo. Misy mihaino ve? Tety aoriny ny tompony hetaheta-pony Mosesy tia hamonjy olona. Olona ray ny vonjeny voalohany, olona roa ny faharoa, olona fito tamin'ny fahatelony. Lasa izy nandositra tany amin'ny tany Midianina, nahita ankizy fito vavy andeha tsaka rano tamina lavaka fatsakan rano, tany olona mangetaheta ny Jesosy. Nisy tsy olona andeha nroka andreo mela tetonareo, fa niakatra indray Mosesy nanrokany izy ireo jirika ireo namonjy an'izy fito vavy. Dia hoy ny tompo hoe tena ho ampony ty olona ty ny hamonjy olona. Efa intelo 3 fois successive zay nahitako azy. Olona ray nivonjeny tamin'ny voalohany, olona roa tamin'ny faharoa, tamin'ny fahatelo, olona fito. Irako ty andeha hamonjy firenena amin'izay.
lasa hoe ie enao tia mamonjy olona io, enao tia mivavaka ho an'olona io, ho ampiasaina amin'ity fireneny ty ianao. Mety porte-porte ny anomboanao azy, mety contact personnel ny anomboanao azy, mety eo mijiranonao ny anomboanao azy, fa misy Jesosy any an-danitra mahita an'io. Ho ampiasaina Andriamanitra ianao hamonjy fanan'olona be dia be, ho atsangana amin'ity firenena malagasy ty. Halleloja. Nipotra amin'izay Jehova avy any. Jehova zany mbola tsy haritany Mosesy sady tsy fantatry Mosesy. Tsy hainy zany. Aizany afantarany an'izany. Sampy notopoiny tao amin'ny Farao. Sampy, tsy hainy zany. Fa tiany fotsiny le raha lany dia vonjeny. Fa tsy hainy akory fa misy Jehova ao an-danitra ao. Fa indray mandresy nandita amin'ny tendrombohitra anankiray, Horeba no anarany. Dia rehefa nandalo izy, misy roy memy karazana hazo zany. Dia misy afo mirehatra eo. Kanefa tsy mahay le zava-maniry. Dia izy hoe, oh laolo, oh hafahafa nento raha ty e. Ambalao ma karakory tsara. Izy olona ty karokaroka. Dia ozy izy, aleo ivily kely izany io fahitana io. Hoe inona no mahatonga le zava-maniry tsy levony nefa misy afo. Enao le zava-maniry nambolen'Andriamanitra tsy levony nefa feno afon'Andriamanitra. Mahitanao ny olona dia manomboka te hivily andeha hanantona an'ilay afo miaraka aminao. Ary rehefa mivily manantona azy dia mandray antson'Andriamanitra miantso azy indrany. Riba zendele rebobo shaka. Enao zany olona izany, enao zany olona izany. Tonga eto miaraka amin'ny teny ampianarin'ny fanahy fa tsy ampianarin'ny fahaingana. Misy mihaino ve aho? Rehefa miredaredy enao miaraka amina afon'Andriamanitra dia manomboka olina ny olona, manomboka nantona ny olona. Dia rehefa manantona dia ny refeo ihany koa miantso azy. Dia nanomboka nanantona Mosesy. Naka kitay izy tamin'io navelany kitay. Misy feo tampoka amin'izay avy ao anatin'ny afo. Mosesy, Mosesy, Mosesy. Ha, karaha hainy anarako. Misy feo boaka anatin'ny afo. Karaha hainy anarako. Esoro ny kapanao fa toerana masina ijanonanao eo. Ha, karakory tsara maraha ty zany. Hafahafa izy zany. Rehefa manomboka manantona ny afon'Andriamanitra ianao dia manomboka mahita ny zavatra tsy ary hitanao talohan'izay. O mazonda yava, o shakaya avazinda ya. Hatramin'izay antsy sy ny fanalana kista sy fibrome. Fa rehefa manomboka manantona ny afon'Andriamanitra ianao, manomboka mahita zavatra manjavona ho azy miala ao anatiny. Testicule miforona ho azy, anankiray lasa roa. Evangelista Branco teo naminany izy teo. Ho double ozy ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao. Testicule ray lasa double koa androany. Re maso. Teneno namano lasa double ny anankiray. Tsy possible zany raha tsy eo ny afo. Dia ozy amin'izay Jehova tao anatin'ny afo. Efa hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainany, fantatry ny alahilony. Ndry hitany ny fahorianao, reny ny fitarainanao eo, fantany ny alahilonao. Kefa nidina zao izy hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina zay nampahory azy. Dia hitondra azy miakatra ho any amin'ny tany tondra-dronono tsy tantely. Hoentiko any izy, ka avy aty ianao irahako Mosesy, fa hitako ny nataonao tamin'ilay banderolany ady tariny. Dia nivonjainao satria akamanao. Dia hitako koa ilay nataonao tamin'ilay anankiray iny, tezitra ilay anankiray fa mbola tsy kivy ianao. Dia tamin'izy fito amin'ny rahavavy tariny koa mbola hitako irahako ianao hamonjy firenena amin'izay.
tonga ny fotoana amin'izay ny ty firenena ty tonga ny fotoana amin'izay ny ty firenena ty amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy miaraka amin'ilay feo avy ao anatina afo voice from the fire voice from the fire misy feo avy ao anatina afo ay avy reny misy feo avy ao anatina afo teny tsotsotra tsy samahova olona fa teny miaraka amina afo sy hery ary fahefana no mitransforme olona tonga ny fotoana hitsangananao sy hitsanganako ity fotoana androany ity nente tonga anao miaramila ny Kristy tsy ho sikanina ihany ianao fa ho tonga miaramila vavy ny Kristy miaramila vavy lela miaramila lahy ny Kristy miaramila oh miaramila raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao tontolo ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa ndao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako Korintianina voalohany toko fasivy andininy fahenina sy fafito hatramin'izay roa taona nakaty zay dia tsy nitsahatra koa zay ray aman-dreniny ny hoe nanompo an'Andriamanitra tena hoe manompo an'Andriamanitra mifona mivady zay mivady satria tsapanay hoe antson'Andriamanitra ho anay mivady mihitsy kay le izy nampatonga an'ireny aretana tamin'ny jeny ireny dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tao aoriana zay hoe antson'Andriamanitra taminay tamin'ny jeny kely zay dia tsy jeny foana ny hoe sitrana dia nijanona treo ny fanafan'Andriamanitra nay sy ny fanavozan'Andriamanitra ny fiainanay manontolo fa nanomboka hatreo Andriamanitra ny tena hoe nanainga anay zany hoe atreto ny fanamboarako amin'ny fiainanareo satria nahoana tao anatin'izany fotoana zany izay dia tena nikorotana satria mariako etona moa fa tsy mamenatra zany satria nahoana nananan'olona trosa be zay dia rehefa nananan'olona trosa be zay na dia ny volana nefanay zany ary tsy hitanay tsony fa tao aorianan'izay rehetrarehetra zay ny tena hoe nisy fipoahana zavatra ingeza be nataon'Andriamanitra taminay tao aorianany jeny rehefa sitrana jeny afaka nitrosanay tsy mitrosa nataiza tsony zay ary tena hitanay hoe nisy fivoarana be ny fiainanay satria le zay boka nitrosa teo iny afaka tena hoe nadiodio ary tamin'ny fomba tsy takatra ny sainay mihitsy nafahan'le trosa sy nanomboa ny fitahian'Andriamanitra zay nirotsaka taminay hatramin'izay ka hatramin'izao tamin'izany zanarary zany dia zany daholo ny fiainanay dia zao za tena sitrana tsara tsapako mangatsitsiaka tsara mihitsy za zany mahazo aina tsara za zao tsy mararirary tsony mihitsy za zao lasa mahazo première foana za tsy mba lake zany za eo amin'ny faharoa foana ngambany za fara midina misaotra an'Andriamanitra dia misaotra ny Papa Isidore koa nivavaka ana napahafaka ana tamin'izany aretina zany raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao tontolo ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa ndao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako Korintianina voalohany toko fasivy andininy fahenina sy fafito ho anao mijery anay any an-trano any reto ny vahoaka mangetaentan'Andriamanitra eto mahajanga mahita fandaharana amin'ny televiziona tahaka anao manolotra ny fiainanao an'i Jesosy satria mainy ny hetahetam-piainana
na ny boriky diaz misy loharano no manan'andriamanitra isotroany analany etahetana maika fa ianao olombelona manana ny etahetam-piainana no manan'andriamanitra anao Jesosy analanao etaheta ny rako ny tena fisotro izy ary nofoko ny tena fihinana izao izy ny mofinaina midina avy any an-danitra manome fiainana ho an'izao tontolo izao raha mbola tsy nohaninao Jesosy raha mbola tsy nosotroinao Jesosy mbola mainy etaheta ianao manome fotoananao alarobia amin'ny 24 ratoandro antany masazy 27 metatra miala eo amin'ny bazary sabotsy amin'ny 7 maraina ato amin'ny trano be ny kolotsaina alahady antany masazy eo na mivantantsika ato anatin'ity trano ity tianao Jesosy rahalahy senabavy hitanao ny tompo androany izao ny zavatra ho ataonao voalohany eny ary arak'izay nambarany lehilahin'Andriamanitra teo izay mety misy zavatra tokoa mampangetahetanao eo amin'ny fiainanao mety eo amin'ny lafiny ara-bola mety eo amin'ny setry ny ara-pitiavana ihany koa mety ihany koa eo amin'ny ara-pahasalamana na eo amin'ny ara-pananao tongava amin'ny asabotsy avy izao mbola mitoy ny fotoanantsika fotoam-bavaka lehibe dia lehibe tamin'ny asabotsy lasa teo dia tena feno hipoka mihitsiny azo lazaina hoe tena feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina tongava mamaly ny antson'Andriamanitra fa ny problème anao dia fitaovana iantson'Andriamanitra anao fa ny fotoana ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Andriamanitra ny mianao Andriamanitra ny manafaka anao possible iokanao io na ny biby azy iahin'Andriamanitra manokana maika vafa ianao sabotsy avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny tranobe ny kolotsaina na maison de la culture ny alahady kosa indray etsy amin'ny fiangonana fanany voninahitra tany masaja eo amin'ny bazarina tany masaja midina makany amin'ny viminy sahabo eo amin'ny 20 metatra eo no eo izany ny alatsinainy kosa afaka mandray anao ny tena koa fotoan-dehibe manomboka amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ny alarobia kosa indray manomboka amin'ny 12 ratoandro hatrany ka hatramin'ny 2 manomboka amin'ny 7 dia efa misy ny fandraisan'olona amin'ireo andro rehetra ireo samy tahin'Andriamanitra tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilokiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra